Ampifaliana lehibe no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao ary ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Ary ampifaliana no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity tsika dia hijery indray ny sakana fahadimy izay tsy ahafahan'ny olona mandova an'Andriamanitra dia ny Sodomita ka alohany andrenesantsika izany ary dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misotra sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ray malala tsara indrindra ny amin'izao tombontsoana mahafinaritra omena ho anay izao. Misotra betsaka ny amin'ny famindrapo, ny amin'ny fitiavanao ary misotra ihany koa ny amin'ny fahasoavanao izay mahatoiza ho anay. Eny Andriamanitra, raha tonga hieno anao eto izay dia fantatray fa ianao no nitaonanay ka dia kasiony tsirairay avy rehetra ary aoka ianao fanahy masina no hanokatra ny sainay, hanokatra ny fonay mba hilatsahana izany teny izany ato anatinay ka mba tena ho pitahiry fahalalana izay Andriamanitra ary ianao miteny hoe tsy miverina foana any aminao koa izany teny izany raha tsy efa mahatanteraka izay hampaniranao azy ary ambinina amin'izay hampandehananao azy dia ho toy izany ny teninao ary ny tenako ihany koa dia miantehitra mandrakariva ny fahasoavanao satria ny fahasoavanao no ahafahako miteny sy manambara ny teninao eto ka dia omeo anahy ny lehilahy efa mahay mba ahaizako miteny sy manambara ny teninao araka ny sitraponao dia mifaifanao ireriana ny enoka napaka feneto ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy io sy ho voninahitry ny anarany ireriana izao fotoana izao. Amen. Amen. N'Andriamanitra izay fahitantsika moa Korinthiana voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 12 dia nahitantsika sakana folo izay tsy ahafahan'ny olona mandova ary amin'ity androany ity tsika dia hijery ny sakana fahadimy dia ny antsoina hoe Sodomita. Raha ny ten'Andriamanitra no jerentsika voalaza amin'ny Baiboly dia mbola maro ihany koa ireo sakana izay mety tsy ahafahan'ny olona mandova fa amin'ity ten'Andriamanitra ity dia ahitantsika sakana folo izay tsy ahafahan'ny olona mandova. Hiditra avy hatrany antsika ny antsoina hoe Sodomita. Voalohany indrindra aloha ny olona antsoina hoe Sodomita dia ny olona izay nonina tany Sodoma ary ihany koa hoe na hoe mponina nonina tany Sodoma ary hitantsika izany tantara izany ato amin'ny Genesis toko faha 20 manomboka eo amin'ny andininy faha 9. Genesis toko faha 20 dia manomboka eo amin'ny andininy faha 9 ka hatramin'ny farany ary Genesis toko faha 7 ray manontolo izay anasako anao hamaky sy handinika izany any tokantrano any. Raha mijerytsika ny ten'Andriamanitra voalohany indrindra dia hoe tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny fitaraina n'ity firenena ity dia Sodoma sy Gomora izany noho ny fahotany mavesatra indrindra araka ny voalaza eo amin'ny andininy faha 20 izany hoe tsy Sodoma sy Gomora tsy mimponina akory nitaraina tamin'Andriamanitra noho ny fahotany fa ny tany araka ny voalaza eo fa ny tany no nitaraina ka tonga teo anatrehan'Andriamanitra izany ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa noho ny fahotany ny olona tao Sodoma sy Gomora dia nitaraina tamin'Andriamanitra ny tany ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa nampahafantatra ny Abrahama izy ny zavatra izay ho ataony any Sodoma satria Andriamanitra nanam-pikasana ny andravany tanàna noho izany fahotana izany ary Abrahama dia nifona ho an'ny mponina tao, nifona ho an'ny firenena tao fa manam-pirofo fa noravan'Andriamanitra azafady noravan'Andriamanitra i Sodoma sy Gomora fa tsy nahitana olona tao marina fa tsy Lota sy ny ankohonany ireriany ary natao ara moa hoe ny ankohonany dia hitantsika tsara fa na ny vadiny Lota dia hitantsika hoe rehefa tonga ny fandravana ny Sodoma sy Gomora dia nitodika izy na dia efa niteneniny anjely ary izy hoe aza mitodika fa mandehana dia nitodika izy ka tonga vongatsiry fa teto Andriamanitra dia naniraka ny anjeriny ny roa lahy. Rehefa mijerytsika eto amin'ny andininy eto amin'ny toko faha 7 dia ahitantsika hoe naniraka ny anjeliny roa lahy Andriamanitra izay hanafaka hamoaka ny Lota sy ny ankohonany ao amin'izany firenena izany, hamoaka azy tao, hanavitra azy, hamonjy azy ary voalaza ny tenin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny andininy faha 4
mandoana evakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha tsy mbola nandry izy dia avy manodidina ny trano mimponina tao an-tanàna Sodoma hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra dia ny vahoaka rehetra tao an-tanàna. Dia niantso any Loto izy ireo ka nanao taminy hoe aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao, avoay aty aminay izy ahalalànay azy. Dia nivoaka teo am-baravarana Loto ankeo aminy ka nakato ny varavarana teo ivoany ary hoy izy, masina ianareo rahalaiko, aza manao ratsy, indro mananjanaka roa vavy eo izay tsy mbola nahalala lahy. Masina ianareo, aoka re ianao no avoakako eto aminareo, aoka re ireo azafady no avoakako eto aminareo ka ataonareo aminy izay sitraponareo. Fa ireo lehilahy ireo kosa dia aza anaovanareo na inona na inona, fa tonga hialiko eto ambany tafotranoko izy. Ary hoy izy ireo, mialahy eto ianao. Dia hoy izy ireo indray, ilay ty tonga ivahiny kanefa matetika mila iseho tsara. Ankehitriny dia anao ratsiratsy kokoa aminao noho ny amin'ireo lehilahy ireo izahay. Dia nanosika mafy andra-lehilahy izy ireo dia anylota ka nisesika maky ny varavarana, fa naninjitra ny tanana izy roa lahy dia nanintona ny Lota ka ao an-trano ho ao aminy ka nakato ny varavarana. Dia nampanjambena amin'ny mason'ny lehilahy izay teo am-baravaran'ny trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ka dia sasa-poana nitady ny varavarana ireo. Amen. Ajantsika eo ny famakiana ny teny fa manasanao foana hanohy izany any amin'ny tokantrano izany. Hitantsika eto amin'ny tenin'Andriamanitra eto mazava aminao hoe inona tokoa ny antony izay nandrafan'Andriamanitra ny Sodoma ary fa maninona tokoa no mbola misy ny antsoina hoe Sodomita, satria ny Sodoma dia avy amin'ny hoe ny Sodomita dia avy amin'ny Sodoma zany hoe ponina, ary mbola misy zany ny antsoina hoe Sodomita dia olona mbola miaina tahaka ny fiainan'ny olona tany Sodoma. Dia ho hitanao eto fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra dia ny vahoaka rehetra tao an-tanàna ireo dia nanodidina ny tranon'ny Lota ary ireo lehilahy ireo. Voalaza ny tenin'Andriamanitra satria manamafy izany avy eo ny tenin'Andriamanitra dia hoe ireo lehilahy ireo dia niteny tamin'ny Lota hoe avoay ozy izy aty aminay hahalalànay azy ireo lehilahy izay tonga tao aminao alina ireo. Dikan'izany dia hoe rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe hahalalànay azy dia hoe ny anaovanay firaisana, izany hoe ny hahalalàna. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra avoay aty aminay hahalalànay azy dia hoe avoay aty aminay ireo anaovanay firaisana ranofo. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa i Lota dia niteny hoe masina ianareo rahalahiko, izany hoe ireo lehilahy ireo mihitsy nitady an'ireo tsy fantatra izy ireo anefa fa anjely izy ireo ary mihina fa na i Lota raha mety tsy haiko i Lota aloha tsy voalaza ny tenin'Andriamanitra na nahafantatry Lota hoe anjely ireo na olona fotsiny hoe ivahiny tany, fa dia ny zavatra fantatra aloha dia i Lota dia niaro an'ireo anjely ireo ary voalaza ary aleon'ny Lota raha hoe nanome ny zanany vavy roa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra izay mbola tsy nahalalala fa ny zavatra nisy tamin'ireo lehilahy ireo dia hozy izy hoe mialahy eto ianao ozy izy eo amin'ny 15 mantsy any Lota izany, sady voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hanao ratsiratsy kokoa aminao noho ny amin'ireo lehilahy ireo izahay. Hitanareo amin'izany ny faratsiana izay tamin'ireto lehilahy ireto ary tsy vitany hoe ny lehilahy ihany fa hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra ny vahoaka rehetra tao an-tanàna ary eo amin'ny 120 dia hoe hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe. Dikan'izany dia feno aratsiana mihitsy ny olona tao amin'ity tanàna ity, feno fahavetavetana. Lehilahy teo aminy dia mitady lehilahy hiarahany hanaovany firaisana ary izany tenin'Andriamanitra izany dia mazava be ato amin'ny Levitikosy 20:12 hoe ary aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana izany. Fa fahavetavetana izany, nizaniza izay lehilahy ka miaraka amin'ny lehilahy na manambady lehilahy
dia fahavetavetana izany eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy vitany hoe lehilahy miaraka amin'ny lehilahy fa nizaniza ihany koa na ny vehivavy izay miaraka amin'ny vehivavy manambady vehivavy dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Nizaniza izay manao izany dia tadidio tsara fa tsy afaka ny andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary na dia antsoina renao hoe kristianina fa ny kristianina dia manao ny sitrapon'Andriamanitra manaraka amin'ny fitsipika sy ny rafitra izay napetrak'Andriamanitra. Ary ny rafitra izay napetrak'Andriamanitra dia hoe ny lahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana ny vadiny. Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona dia lahy sy vavy ny noforoniny. Namorona ny Adama izy ary namorona ny Eva. Lahy sy vavy ny noforonin'Andriamanitra ary lahy sy vavy no nakamban'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy mivadika amin'izany rafitra izay efa napetrany. Ary voalaza izany atao amin'ny Romanina 1 izay anasako anao ihany koa hamaky izany dia manomboka eo amin'ny 9:20. Fa indrindra hoe manomboka eto amin'ny 9:20 no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy ka namela ny fanao amin'ny vehivavy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tena ny valiny izay tokony ho azy no fiviliany. Amen. Ny rafitra efa napetrak'Andriamanitra dia lahy sy vavy. Ary nizaniza izay manova izany rafitra izany ka hoe manao hoe samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy mifanambady. Ary nizaniza ihany koa izay makasitraka izany dia tadidio tsara fa tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa manana ny anjarany any amin'ny farimy rehetra fisolofara izay antsoina hoe fahafatesana, faharoa na fahaverezana mandrakizay. Ka amin'ity androany ity ianao izay mandre izany tenin'Andriamanitra izany, nizaniza izay mbola miaina ao anatin'ny fiainan'ny Sodomita izay efa nazavaina teo aminao teo. Nizaniza izay rehetrarehetra mamilo ny rafitra izay efa napetrak'Andriamanitra na manova ny rafitra izay efa napetrak'Andriamanitra dia olona izay manary ny tenany. Ary tadidio tsara fa olona izay tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tokoa na dia hoe eto amin'izao tontolo izao ary sika dia tadidio tsara fa hain'Andriamanitra ny mitahiry anao amin'ny faharatsiana rehetra izay mbola hisy eto amin'izao tontolo izao. Hain'Andriamanitra ny mitahiry ny olona marina. Hain'Andriamanitra mitahiry izay ho vonjeny araka ny tenin'Andriamanitra rehefa atao amin'ny Petera 2 dia ahitantsika ny 7. Ahitantsika fa ilota tokoa manamarina fa ilota dia olona marina tokoa ary tena ory dia ory noho ny fijejojejon'ny olona ratsy fanahy tamin'izany tanàna Sodoma izany. Fa hain'Andriamanitra ny namonjy azy dia tahaka izany koa zasenao. Ary tadidio tsara fa tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy fa ny ialany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Ny ialany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Amen. Eny izany tokoa ny antony izay nahatongavan'i Jesosy Kristy. Ary raha patsiahy fotsiny aho hoe atao amin'ny Korintiana 1 izay nandraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ahitantsika fa eo amin'ny 2:20 amin'ny 9 dia ahitantsika fa efa nisy ny sasany teo aminareo izy ny tenin'Andriamanitra. Satria voalohany indrindra aloha dia Jesosy Kristy tonga hanafaka, tonga hamonjy. Ary nizaniza izay rehetrarehetra teo ho afaka dia afahany tokoa. Ary tsy miova ny herin'Andriamanitra, tsy miova Jesosy Kristy omaly anio ary mandrakizay. Raha afaka nanafaka ny hafa izy dia afaka manafaka anao androany. Ary na dia ataoko arao hoe efa gravy tokoa araka ny misy misasa milaza an'izany efa tafiditra lalindalina kokoa anatin'izany
filana izany dia tadio fa tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao rehefa raha mino ianao ary indrindra hoe raha manaiky ianao ny teo afaka, raha mangetaheta ianao ny teo afaka dia hanafaka anao izy, hiaraka hivavaka isika. Eny tokoa Andriamanitra ray tsy misy tsy hainao atao ny zavatra rehetra ary izany indrindra no nanirahanao an'i Jesosy Kristy mba hanafaka anay, mba hahafahanay Andriamanitra mba hoe hahatonga anay ho prailova aminao Jesosy ary ho mpandovanao Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity nizaniza zay rehetra mbola miaina ao anatin'izany fiainana sodomita izany dia mangataka aminao Tompo, ianao mihitsy nao ka hitaona azy ireo hametraka etaeta ao anatin'izy io, etaeta ny ho afaka, etaeta Andriamanitra mba ho tonga olom-baovao ary indrindra Andriamanitra mba hiaina ao anatin'izany fifaliana sy ny fiadananao izany. Ka aoka fanahy masina ianao ny andrisy lahatra ary hampiaiky ny tsirairay avy rehetra izay mbola fahotany, fahadisoana eo anatrehanao mba hahafahany miala amin'izany ary ianao mihitsy no hanafihery azy. Fa raha amin'ny herin'ny tenanay na amin'ny herin'ny tena maha-olombelona dia tsy afaka niala amin'izany, tsy afaka nisaraka amin'izany, fa ianao mihitsy nao ka hanafihery ny tsirairay avy rehetra ahafahany manapa-kevitra androany hiala amin'ny ratsy fanao rehetra, hanapa-kevitra izy Tompo. Eny Andriamanitra, ka dia ianao ny hanosika azy hatrany hatanteraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.